tokatranoso anjakany vavaka otokatranoso fafitino ravaka tsofirano reriray mba iray mandrakiza yarady odory mihiova sanatry ampivaliana lehibe nara-piananana tratra tian'ny vity indray isoaran' Jesosy fa afaka manomboka ity herinandro fiainan'ny vavaka ity indray isika ka mandasanao ary izay mba naraka ny fandarana tsy tapaka mivadibadika mivadibadika ny fiainatsika ry olombelona tarana kiatamo tonga de lasana ka misolosolo samy vahiny re naosana salama mivadibadika mivadibadika ny fiainatsika ry olombelona tarana kiadamo tonga de lasana ka misolosolo samy vahiny re naosana salama haizano ianatsika le olona haizano ahitana mpampiona fa Jeso mpamonjy ny asy mamelona mafalifaly mabraravo zamanay ny miala eto zamanay ny miala eto senteptepo fa Jeso mpamonjy no diseto soindrindra ka tiavo indra yane mitumbu arena samy finaritra atrami misakaizo kanzo mivadika kany manatena tonga tsy manana mahatraka akaisa indra yane mitumbu arena samy finaritra atrami misakaizo kanjo mivadika kany manatena tonga tsy manana mahatraka akaisa haizano ianatsika le olona haizano ahitana mpampiona fa Jeso mpamonjy ny asy mamelona mafalifaly mabraravo zamanay ny miala eto zamanay ny miala eto senteptepo fa Jeso mpamonjy no diseto soindrindra ka tiavo faly miarabantsika rehetra ry mpiaino malala amin'ity fotoana ity ahafahantsika rehetra indray manaraka ny herinandron'ny fiainam-pianakaviana andro faefatra isika androany kanefa alohan'ny anarahantsika izany loha hevitra izany dia manasantsika rehetra mba anondrika ny lohantsika isika hivavaka angataka ny fanahy masina
ray masina sy tsara indrindra zay any an-danitro ho amasinina ny anaranao. Ankehitriny tompo dia tonga etondray izahay amin'ny fotoana zay ny fanomezana ianona ny afatra avy aminao mandritra ity herinandron'ny fiainam-pianakaviana ity. Mitenena araka ny sitraponao tompo ary manamasinana ay amin'ny fahamarinanao. Ary raha sitrakao aza dia omeo anay ny fanahinao masina ho mpitaridalana anay ho amin'ny fahamarinana. Amin'ny anaranao Jesosy no anonanay ny vavaka. Amen. Amin'ity andro faefatra ity dia ny lohahevitra miandry antsika eto dia ny hoe vatolampy safasika. Mazava ho azy ry mpiaino malala fa eo amin'ny fiainana ny olombelona dia natao isafidy. Ary mandritra ny androm-piainany mihitsy izy dia misafidy foana ny zavatra izay ataony. Eto anoloantsika eto koa amin'ity androany ity dia misy safidy. Araka ny lohateny izay hitantsika teo dia ny hoe vatolampy safasika. Anjarantsika no misafidy ho an'ny tokantranontsika zany amin'ity androany ity rehefa iriam-pamaranana na isika hifidy ny vatolampy na isika hifidy ny ho fasika ny amin'izany tokantranontsika izany. Dia tsika nokatra ny tenin'Andriamanitra araka ny voalaza ao Matteo 7:4 ka hatramin'ny 7:20 dia misy toriteny anankiray izay nataon'i Jesosy teo an-tendrombohitra tao. Matteo 7 dia manomboka eo amin'ny 4:20 ka hatramin'ny 7:20 izany toriteny nataon'i Jesosy izany. Dia hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Koa amin'izany nazovo no mandray izany teniko izany ka makatoa azy dia hoarina amin'ny lehilahy manantsaina izy izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy. Ary latsaka ny ranonorana ka nisy rika be sady ny fofofofo ny rivotra ka namely izany trano izany. Nefa tsy nianjera izy satria efa naorina teo ambonin'ny vatolampy. Fa izay rehetra mandray izany teniko izany nefa tsy makatoa azy dia hoarina amin'ny lehilahy adala izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny fasika. Ary latsaka ny ranonorana ka nisy rika be sady ny fofofofo ny rivotra ka namely izany trano izany dia nianjery izy ka loza ny fianjerany. Ry hava-malala, raha manaraka tsara izany toriteny nataony Kristy izany isika dia misy fampitahana anankiroa eto hitantsika ao anatin'izany toriteny izany. Ny voalohany dia ny hoe raha misy olona mandre ny tenin'Andriamanitra ka makatoa dia hoarina amin'ny lehilahy iray manantsaina izy izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy. Raha fitiantsika zany zay fampitahana voalohany zay dia hoe nisy lehilahy anankiray nandre ny tenin'Andriamanitra nankatoa izany tenin'Andriamanitra izany dia hoarina amin'ny lehilahy manantsaina izany lehilahy izany. Ary ny fampitahana faharoa dia hoe raha misy olona mandre ny tenin'Andriamanitra ka tsy makatoa dia hoarina amin'ny lehilahy adala izany olona izany. Lehilahy adala anankiray izay manorina ny tranony eo ambonin'ny fasika. Eto zany ilay lehilahy manantsaina dia manorina ny tranony eo ambonin'ny vatolampy. Fa ilay lehilahy kosa izay ataontsika hoe adala zany mandre ny tenin'Andriamanitra izy fa tsy makatoa dia manorina ny tranony eo ambonin'ny fasika. Ny fanontaniana manaraka dia hoe inona ary moa no atao hoe mandre? Ny hoe mandre ny tenin'Andriamanitra. Ny dikany dia ny hoe mahalala, mahay, manaiky ny fampianarana, manaiky ny fotomponoana ao anatin'izany teny izany. Maro tokoa ny olona no mahalala, mahay, manaiky ary resy lahatra ny amin'ireny fampianarana ireny kanefa dia mijanona fotsiny eo izy. Ary fanontaniana faharoa indray dia hoe inona moa no atao hoe mankatoa ary inona no atao hoe tsy mankatoa? Mifanohitra zany hevitra anankiroa izany. Ny mankatoa moa zany raha mijery isika dia ny hoe mandray ilay tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao
ary iainanao sy ivelomanao isan'andro zany tenin'Andriamanitra izany. Zay no atao hoe mankatoa, ary ny fanohatra amin'izany kosa ny tsy mankatoa. Noho izany eto zany ny tiana hisariana ny saintsika tsirairay avy dia ilay fampitahana voalohany, zany hoe ilay olona izay mandray ny tenin'Andriamanitra ary miaina sy mampiatra an'izany eo amin'ny fiainany andavanandro, dia oharina amin'ny lehilahy anankiray izay manantsaina izy, ary izany lehilahy izany dia manorina ny tranony eo ambony vatolampy. Izany no tiana hisariana ny tokantrantsika amin'ity androany ity. Tsy hanova ny fiainanao ny fahalalana nananao avy amin'ny Kristy, raha tsy raisinao sy iainanao ary velomanao ny tenin'Andriamanitra. Andeha ary isika amin'ity androany ity ijery teny anankiray eo amin'ny Korinthiana 1:7-9 izay tiako ny mba ampiaratsika izany, iainantsika ivelomantsika eo amin'ny tokantranontsika. Korinthiana 1:7-10 manomboka eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 9. Andeo vakitsika izany teny izany, izao nambaran'ny tenin'Andriamanitra: na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjela zao kanefa tsy manana fitiavana, dia tonga varahana maneno sy kipantsana mikaranjanao. Ary na dia manana faminaniana zao ka mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana fahalalana rehetra, ary na dia manana ny finoana rehetra zao ka mahafindra tendrombohatra kanefa tsy manana fitiavana, dia tsinotsinonao. Ary na dia omeko hoan'ny malahelo aza ny fananako rehetra, ary na dia atolotro dorana aza ny tenako kanefa tsy manana fitiavanao, dia tsy mahasoa ay akory izany. Ny fitiavana maharo-po sady mora fanahy, ny fitiavana tsy mialina, ny fitiavana tsy mirehare, ny fitiavana tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otri-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay. Raha mijery ity teny izay ambaran'ny apôstôly Paoly ity isika, dia miresaka mahakasika ny fanambadiana mirindra izy io, mahakasika ny tokantranontsika. Raha tiatsika zany ny anana tokantrano mirindra, tiatsika zany ny anana tokantrano izay azo lazaina hoe miorona eo ambony vatolampy, dia tsy maintsy mandray izany teny izany isika, ary tsy vita mandray fotsiny ihany fa mankatoa miaina amin'izany teny izany, mivelona, ary tena atao hoe zava-misy eo amin'ny fiainantsika mihitsy izany teny voalaza izany. Raha ampiaritsika eo amin'ny tokantrantsika izany dia mazava ho azy fa irindra ny fanambaditsika, irindra ny tokantrantsika ry ava-malala. Andriamanitra dia nanorona ny tokantrano hatrany am-boalohany izy, ary no hamasininy zany tokantrano izany. Nataony vaindohan-draharaha mihitsy ny resaka tokantrano, ary izay no namafisiny tao Genesis 2:4-5 hoe ary ho nofo iray ihany ireo, ny mpivady zany rehefa hitambatra dia ho nofo iray ihany izy ao anatin'izany tokantrano izany. Ary raha ireo mpivady ireo, reo nofo iray ireo no miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra araka ny ambaran'ny Paoly teo, dia ho hitantsika fa irindra ny tokantrantsika, ary ahita fahagagana, ahita fitahiana isika amin'ny fivelomana sy amin'ny fiainana amin'izany tenin'Andriamanitra izany ry mpiaino malala. Rehefa mandinika ny foto-kevitra mafiorina sy ny fahamendrehana ariary ao amin'ny fahendren'ny asa soratra amin'ny Baiboly ianao, dia tokony anontany tena raha manorona ny fanambadianao sy ny tokantranonao eo ambony vato na eo ambony fasika. Azotsika atao ny manova ny fiainantsika, tokantrantsika, miankina amin'ny safidy izay ataontsika izany. Raha resahanao fotsiny ihany ny zavatra tokony atao kanefa tsy tanterahanao, moa ve ianao tsy mamita tena ihany, ary mandalo fotsiny eo akaiky ny fifaliana sy ny fiadanana,
ary ny fitahina maro zay tian'andriamanitra nananao eo amin'ny fiainam-panambadianao sy ny fiainam-pianakavianao lalovanao fotsiny zany mampalahelo a izany toezavatra izany ry havana malala ry mpiaino malala amin'ity androany ity dia rehefa mitady no adinitsika fa tonga lafatra ny fandaharan'andriamanitra ny amin'ny fiainatsika ary nataony ahasoa atsika izany dia zava-dehibe ny fandraisantsika fanapahan-kevitra androany anatona azy hianatra aminy ary andray hery avy aminy ary anomboka drafitra vaovao indray eo amin'ny fiainatokatrantsika andao isika napa-kevitra amin'ity androany ety hoe andao tsika andray ny tenin'andriamanitra ary tsy vita mandray fotsiny zany fa anapa-kevitra mihitsy ivelona iaina amin'izany tenin'andriamanitra izany itoro hevitra omeny Paoly dia ny hoe aoka isika anam-pitiavana ao amin'ny tokatrantsika ary izany fitiavana izany dia efa hitantsika teo ny toetra zay nambara hoe ny fitiavana maro-po sady mora fanahy tsy mialina sy ny sisa ary andao ampiarina eo amin'ny fiainatokatrantsika zany ry mpiaino malala dia ahita fahasambarana ahita firindrana ny tokatrantsika tsirairay avy ny olana rehetra eo amin'ny fanambadiana sy ny fianakaviana matsy dia olana ara-panahy izay tsy voava mihitsy raha tsy amin'ny alala ny herin'andriamanitra irery tsarovo zany ry mpiaino malala ny herin'andriamanitra irery ihany no afaka anampy atsika ama ireo olana eo amin'izany tokatrantsika izany rehefa ampiaritsika eo amin'ny tokatrantsika zany eo amin'ny fanambaditsika izany torohevitra rehetra voalaza androany izany dia anana fifandraisana mafiorina isika ary ho tahaka ny tokatrano aorina eo ambony vatolampy tahaka ny lehilahy anankiray manantsaina izany tokatranontsika izany anjarantsika ny manapa-kevitra androany fa azotsika atao tsara ny manova indray ny tokatranontsika azotsika atao tsara ny miala amin'ireo fomba mahazatra zay tsy mitondra fahombiazana intsony eo amin'izany tokatranontsika izany karaha tianao amin'ity androany ity dia afaka manapa-kevitra ianao dia ny tsara izany tiako ny hitondram-bavaka izany fanapahan-kevitra ho raisinao izany dia ny mba hoe anorenanao ny tokatranonao eo ambony vatolampy tahaka ilay lehilahy manantsaina anankiray rehefa nandre ny tenin'andriamanitra izy dia ny ainany ny velomany ary isika koa dia andao ampiatra izany ndao ataontsika manjaka ao anatin'ny tokatranontsika izany fitiavana izany aoka ny toetra entin'izany fitiavana izany mba ho hitantaratra ao anatin'ny tokatrano ary ny zavatra rehetra tokoa ane rehefa tsisy fitiavany dia tsy mandeha io ary aoka tadiditsika fa ny vokatry ny fanahy voalohany indrindra dia ny fitiavana ka raha miaina eo amin'ny tokatranontsika ny fanahin'andriamanitra dia ho hitantaratra izany fitiavana izany sitraka ao ary ve ny hitondrako ambavaka ny tokatranonao ny amin'ny fanapahan-kevitra vaovao zay ho raisinao fa anorina anavao ny tokatranontsika indray tsika anorina izany eo ambony vatolampy raha sitraka ao manasanao anondrika ny lohanao amin'ity androany ity hivavaka sika tompoko raibe fitiavanao ianao tokoa dia andriamanitra fitiavana ary nampianatra anay ianao mba hanana fitiavana tahaka anao koa aoka tompo izany fitiavana izany mba ho hitantaratra eo amin'ny tokatranonay tsirairay avy eo amin'ny fanambadianay tsirairay avy ary aoka mba ho teona zava misy eo amin'ny fiainanay tokoa izany ka ny vokatry ny fitiavana rehetra dia ho hitantaratra ao anatin'ny tokatranonay esoro lavitra ny tokatranonay tompo ny zavatra manohitra izany fitiavana izany raha sitrakao ary ny tokatrano rehetra na ny miaino izao fandaharana izao na ny tsy miaino izao fandaharana izao aoka ne ny fanahinao no hiasa ao anatin'izany tokatrano izany anova ny tokatrano tsirairay avy
ary mba ho tokantrano iorina eo ambo vatolampy ny tokantrano izay manaraka izao herinandro ny fiainam-pianakaviana izao dia aoka ny sitraponao ihany tompo no tanteraka amin'ny anaranao Jesosy nanonana isangatanay izany vavaka izany misaotra raha eo amen. Dia makasitraka antsika rehetra ry mpiaino malala nanaraka ity fandaharana ity tamin'ity andro fahaefatra ity. Andriamanitra fiadanana ne omba antsika tsirairay avy ka dia mametraka ny mandra-piaona vetivety ho amintsika tsirairay avy. Tokantrano soa anjakany vavaka tokantrano soa fafitino ravaka tsufirano reriray mba iray mandrakiza yaradi udury ni hiova sanatry